Izay indrindra no mitondra antsika iampita ao anatin'ny vaovao ara-tsosialy indray ary anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny ministeran'ny mponina ny fametrahana ny politika firenena mikasika ny fiaina ara-tsosialy ary kendrena moa ny ahavitana izany ao anatin'ny fotoana fohy. Fanazavana. Tsy mbola voapetraka ny politika ny fiaina ara-tsosialy fa andalana ny amolavola azy zay. Mazava ho azy moa zany fa fiaina ara-tsosialy mahasana ny vahoaka iray manontolo dia eo anatrehan'izay tsy afaka iambo ny ministera mponina hoe amolavola ny politika io samirery fa tsy maintsy hakanevitry ny rehetrarehetra mihitsy miainga ny vahoaka, miainga amin'ireo fiarahamonim-pirenena, miainga ihany koa amin'ny mpiray ombinantoka amintsika na avy eto an-toerana na avy any ivelany sy ny ministera sasany izay manana ny anjarany amin'ny fiainan'ny vahoaka, ara-pahasalamana, ara-panabeazana. Tsy maintsy aravina izay rehetrarehetra izay mba hananantsika fomba fijery zany mahasana ny tombotsoa ny vahoaka iray manontolo fa hiezaka izay zany hanao an'izay ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy satria ny fahasairana vahoaka tsy afaka hiandry ny fotoana ela loatra.